Zazalakely iray taona sy tapany no maty ny tapahan-doha ary no tapatapahana ny vatany. Zazavavikely fito taona ihany koa ny giajaina tamin'ny tady ny tendany. Ny andro ny 15 ny volana novambra lasa teo iny no tsy hita teny amin'ny tokotanin'ny ray aman-dreniny ireo zaza ireo, ka ny andro ny 14 ny volana novambra 17 no nahitana ny fatiny ilay zazavavikely teny amin'ny distrikany Ambatoboeny no nesehony ity tantara ity. Ny andro ny 15 ny volana novambra lasa teo iny. Raha ny fanazavana voaray hatrany dia tapaka ny lohany ilay zazalahy ary tsy hita teo ihany koa ny filahiny no tapatapahana tamin'ny antsy ny vatany iray manontolo toy ny tanany sy ny tongony. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminany avy ao amin'ny gendarmerie pirenena nijery ny fandehanany raharaha. Tamin'ny arivan'ny Larobia 15 ny volana novambra 17 ity dia Ramatokely Rosety folo taona nitaizany zandriny Eriosy zay ray taona sasany, ray taona sy tapany nivoaka tany atokotany marain'ny 14 novambra dia hita teo amorony tafiany baka amin'ny ranon'ny Betsiboka ny fatin'io zazavavikely io. Ny zavatra hita tamin'izany zany dia nigejaina tady nylon, ny tendany ary ny boridana, ny olana ny tanany havia, ny vontony mason'ilany. Tamin'ny harivan'ny 17 novambra dia nahareva avao ny fianakaviana sy mitandro filaminana fa nisy fatin-jazakely tany Avara sy Madirivalo efa tsy misy loha, tsy misy tanany roa tapaka ka nentina tany Ambatoboeny. Panadiadina moa anatin'ny manao azy ny gendarmerie ao Ambatoboeny hikarohana ny navandoza. Mbola tsy fantatra mazava tsara atreto ny antony namonona ireto zaza tsy manantsiny ireto. Efa manao ny fanadiadina amin'izao fotoana izao ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena. Ho hitantsika eo ihany ny fivoarany raharaha mikasika ny famonona feno abibiny amin'ireto zaza tsy manantsiny ireto.